mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. falinariavana no iarabanantsika tratry ity alarobia fa 5 ny volana aprily ity dia manona ny fahasoavan'ny tompo amintsika hatrany ny lioka toko faha 7 ry havako no mofinaina ho antsika anio. Lioka toko 7 ny andininy fa 7 ka hatramin'ny andininy fa 4 amby 7 fakitsika aminaran'i Jesoa. Raha nanakaiky any Betifaga sy Betania teo an-tendrombohitra tao hoe Olive Jesoa dia naniraka roalahy tamin'ny mpianatra ka nanao hoe mankanesa amin'ireo vohitra tandrifinareo roa. Ary raha vao miditra ao ianareo dia isy zana-biriky mifatotra ho hitanareo izay tsy mbola nitaingenan'olona fa ao izy ka ento ty. Ary raha misy manontany anareo hoe nahoana ny vahanareo dia izao no lazainareo: misy raharahana lan'ny tompo azy. Ary noho nandeha izy ireo rahana dia nahita arak'izay nolazain'i Jesoa taminy. Ary raha namaha zana-biriky izy dia hoy ny tompony taminy: nahoana ny vahanareo ny zana-biriky? Ary hoy izy: misy raharahana lany ny tompo azy. Dia nitondra azy ho any amin'i Jesoa izy ary nametraka ny lambany teo ambonin'ny zana-biriky ka nampitaingeny azy Jesoa. Ary raha nandeha Jesoa dia namelatra ny lambany dia niandalana izy ireo. Ary rehefa nanakaiky izy ka tonga teo ampidinana amin'ny tendrombohitra Oliva dia nivaly avokoa ny mpianatra marobe ka niterin'Andriamanitra tamin'ny feo mahery noho ny asa lehibe rehetra izay efa hitany ka nanao hoe: isaorana neny mpanjaka izay avy amin'ny anaran'i Jehovah, fiadanana any an-danitra ary voninahitra any amin'ny avo indrindra. Fa ny fariseo sasany ireo teo amin'ny vahoaka nanao taminy hoe: mpampianatra raharao ny mpianatrao, fa Jesoa namarika nanao hoe lazaiko aminareo. Fa raha mangina ireo dia nivato no hiantsoantso. Ary raha nanakaiky Jesoa ka nahita ny tanàna dia nitomany azy ka nanao hoe: raha mba nahafantatra mantsy ianao na dia amin'ity andro ity azy izay momba ny fiadanana, fa ankehitriny miafina ny masonao zany, fa ho avy aminao ny andro izay hananganany fahavalonao tovotany manodidina anao. Dia hanemotra anao izy ka hanidy anao manodidina ary hamongotra anao hatramin'ny tany mba amin'ny zanaka ao anatinao, ka tsy havela nisy vato mifango aminao ho valiny tsy nahafantaranao ny andro namanginanao. Ry Ray Masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao, ny fahamarinana. Amen. Nanakaiky any Betifaga sy Betania teo an-tendrombohitra atao hoe Olive Jesoa no niainga ary andeha ho any Jerosalema. Ary dia niraka ny mpianatra izy hoe mandehana mankero amin'ireo vohitra ampitanareo ry. Dia mandehana maka zana-biriky, alaivo ireo zana-biriky mifatotra ka eto ty vao izy. Fomba fanao tamin'ny vanim-potoanan'ny antikite any hoe rehefa mpanjaka no mivoaka na mandeha dia na izy mitaingina zana-biriky na izy mitaingina soavaly amin'ny vanim-potoanan'ny ady, amin'ny vanim-potoana andeha hanafika mampiseho hery. Fa zana-biriky kosa dia fanao ihany koa amin'ny andavanandro rehefa mpanjaka tsotra, mpanjaka ao anatin'ny filaminana dia azo atao tsara ny mitaingina zana-biriky. Ary tsy hoe fahambaniana akory ny hoe zana-biriky nitaingenan'i Jesoa eto, fa zavatra fanao efa tamin'ny vanim-potoanan'ny antikite zany. Milaza fiadanana, milaza fandriampahalemana, milaza fahatoniana. Noho zany dia tsy de ilay zana-biriky loatra akory no ny zava-baovao fandehanan'ny mpanjaka eto, fa ny toetra n'ilay zana-biriky ny tena zava-baovao. Tsy ny hoe mpanjaka nitaingina zana-biriky ny vaovao, efa fanao zany hotsika, fa lay zana-biriky taingenan'i Jesoa mihitsy mahafakely azy. Inona ny toetra n'ilay zana-biriky? Ilay zana-biriky dia izao zana-biriky mbola misy tompony, zana-biriky misy tompony, ary zana-biriky izay nalain'i Jesoa, vahan'i Jesoa miala amin'ny tompony io. Tsy izay mazava-baovao azy, tsy fanao zany hoe ny mpanjaka manana ny zana-biriky, manana ny biriky ny maromaro koa fitainginy efa natokana ho azy.
fa eto Jesosy de tsy nanana biriky ho anazy manokana fa dia naka izay efa an'olona izy, zany hoe raha tsorona misy tompony. Ary izay hoe vahana izay fa misy tompony de zava-dehibe mihitsy. Antony maro samihafa no hevitry ny teny hoe vahana. Amin'ny lioka ny teny hoe vahana de mampatsiaro an'lay vehivavy zay nofatorany demonia ka no vahana. Eto zany lay teny hoe fatorana dia tsy voatery amy lafiny miabo ihany fa mety fatorana mihiba mihitsy. Zany hoe zana-biriky zay tsy afaka manao ninninona voafatotra no ampiasain'i Jesosy. Misy tompony ary le tompony tsy mampiasa azy fa voafatotra izy. Ary ny asehon'ny lioka zany eto fa ilay Jesosy mpanjaka de Jesosy mamaly fatoran'ny olona. Ary rehefa hoento aty izy ozy Jesosy inefatra miverina mihitsy ny teny hoe fa ao izy. Inefatra amy teny no inefatra miverina ny teny hoe fa ao izy. Ary fa ao izy atao teny hoe nama andininy fa telopolo, andininy fa raika amby telopolo, andininy fa telo amby telopolo, andininy fa efatra amby telopolo, iny telo amby telopolo misy anakiroa voambolana hoe nama na vahana. Zava-dehibe zany dika le teny hoe vahana. Ny olona azon'Andriamanitra ampiasaina de olona efa afaka amin'ny fatorana. Olona efa afaka amin'ny fatorana. Jesosy efa niteny manao hoe tsy mahazo manompo tompo roa zany ianareo, tsy mahay manompo tompo roa ianareo. Fa raha misy manompo tompo roa de zao na ny ray alany de ny ray tiany. Fa tompo ray ihany. Ary eto Jesosy mpanjaka andeha hiakatra any Jerosalema dia te tao antsika manao hoe tompo ray ihany ny tompon'ny mpino. Ary zay mahatonga an'lay vomborana hoe va ao izy. Va ao izy fa ho ampiasain'i Jesosy. Vahana isika no ahafahan'Andriamanitra isika fa ho ampiasain'Andriamanitra. Lay zana-biriky zany de mazava ho azy métaphore, zany hoe zavatra sary zany maneho endri-javatra manokana. Ka lay zana-biriky dia mety misary na miendrika atsika mpanompon'Andriamanitra, na atsika olombelona, na atsika fiangonana. Ny vahan'Andriamanitra mba ho azon'Andriamanitra ampiasaina. Ny zanak'Israely de andevy tany Egipta no ahafahan'Andriamanitra mba hitondra fitahiana ho an'ny firenena rehetra. Ary zay sary zay koa no tian'ny tompo, tian'ny lioka ho takatritsika manao hoe tonga Jesosy nanafaka atsika tamin'ny fahotana mba ho azon'Andriamanitra ampiasaina hitondra ny vaovao mahafaly sika. Satria nanota ny olombelona niara tamin'Andriamanitra no andevozon'ny ota, fa rehefa tonga kosa Jesosy de afaka isika. Araka ny tenin'ny Jaona manao hoe raha ny zanaka ny manafaka anareo de ho afaka tokoa ianareo. Ary rehefa afaka de irahina mpanaovina zavatra. Zay no mahatonga kristianina manana toe-tsaina mahafoy, manana toe-po madio. Zay mahatonga ny kristianina afaka mamela heloka, tsy miaotra mamela heloka satria olona efa afaka. Olona efa novahana. Ary izay kristianina novahana izay no afaka mamaha. Ny olona efa noafahana no afaka manafaka. Adidin'izay noafahana no manafaka. Re afako betsaka ny mbola mamatotra ny fiarahamonina ny vanim-potoana ankehitriny, mahatonga ny olona tsy azon'Andriamanitra ampiasaina. Ao am' Jesosy ihany misy ny tena fahafahana. Ary io fahafahana ao am' Jesosy io de fahafahana mahatonga ny olona afaka mizara fifaliana, mizara fitahiana, fahasoavana, ary fitahiana mihitsy ara ho an'ny firenena rehetra, tahaka ny tenin'ny tompo tamin'ny Abrahama. Otsika manao hoe ny sarin'ilay zana-biriky eto de midika manao hoe ny olona azon'Andriamanitra ampiasaina na ny tian'Andriamanitra ampiasaina de olona efa noafahana. Raha miteny nefa tsika hoe noafahana dia tsy hoe fatorana ihany koa ny dikany fa ilay ataovy hoe lay fahafahana manao zavatra, lay kapasite na lay fahafahana manao an'ilay zavatra mihitsy. No zany de zao tsy hoe olona voafatotra ihany
no sarin'lay hoe no afahana fa tena omen'andriamanitra fahafahana manao zavatra ianao ohatra hoe matoa anao afaka manao asa soa ohatra asa mampianatra asa mitsabo asa tian'andriamanitra irahana mitoro-teny tian'andriamanitra irahana mijoro vavolombelona amin'ny lafin-jahatra maro samihafa de zao no afahan'ny tompo ianao de dika ny teny hoe no afahana de zao koa nefa ny nomen'andriamanitra anao lay fahafahana manao an'izany rehefa irahan'andriamanitra hitory ny filazantsara ianao de omen'andriamanitra anao ny fitaovana zay koa le fahafahana ahafahanao manao an'izany omeny anao ny fahaiza manao ny fahaiza miteny omeny anao ny fitaovana ilaina omeny anao ny zay rehetra hoentinao manatanteraka le asa ka afaka manao lay asa ianao zany hoe matoatsika afaka manao le zavatra asain'andriamanitra ataotsika de omen'andriamanitra atsika ilay fahafahana tsy amin'ny ara-batana ihany io fa amin'ny ara-tsaina tsy mijanona amin'ny ara-tsaina ihany io fa mitoetra ny amin'ny ara-panahy tsy any amin'ny ara-pahana io fa mahatratra ny fitaovana ny materiela mihitsy hoe rehefa ampiasain'andriamanitra ianao de omen'andriamanitra anao ny zavatra rehetra ahafahanao manao lay asa azay ny dikan'ity hoe andriamanitra manafaka ity andriamanitra manafaka atsika andriamanitra manafaka ny olona satria te hampiasa lay olona andriamanitra dia maniraka an' Jesosy andriamanitra mba hanafaka ny olona mba hatonga ny olona ho azon'andriamanitra ampiasay fa mahafa kely an'ity zana-biriky ty tsika atao de zao no afahana izy vao afaka ny asa misy tompony izy ary io ny mamarina n'lay oabolan'ny sinoa ny sinoa manao hoe raha misy zavatra tianao atao de zao omeo an'ny olona be raharaha de vitany mamperitreritra zany hoe ny olona be raharaha no omena raharaha fa mahavita izy zany hoe amin'ny fomba fijeren'ny sinoa de zao manao hoe matoa ny olona be raharaha matoa ny olona tototra amy raharaha de mahavita izy zay fa raha matoa ny olona tsy manana raharaha fa mitomem-potsiny de tsy azo ampiasain'izy zany tiana tenena de zao manao hoe andriamanitra tsy hoe olona tsisy atao akory ny olona manaraka an'andriamanitra fa mandrakariva ny olona be raharaha zany mbola totofan'andriamanitra andraikitra mandrakariva dia ny olona be raharaha mbola be de be amenamen'andriamanitra andraikitra ihany tsy hoe aizany andriamanitra mitady olona tsisy atao ka dia omeny asa eny manome asa ny olona rehetra andriamanitra fa izao na de olona efa be asa na de omben'andriamanitra asa le maso loha mehitritra manao hoe fa za nga de fa nga za tsisy atao nanao asan'andriamanitra tsy ry avako malala ny asan'andriamanitra de tsy hoe asa ataon'ny olona tsisy atao fa asa ataon'olona be atao aza ny asan'andriamanitra ary mandrakariva ny olona efa be rena tseroto vo mainka andray aza mafana fo ary omen'andriamanitra andraikitra eto le zana-biriky de misy tompony zany hoe efa manana zavatra andraikitra atao koa izy zay ny dikany hoe misy tompony izy zay mahatonga le tompony teny hoe fa nahoana reny de alainanao ny zana-biriky zany hoe misy tompony zany eo efa manana zavatra manokana tokony natao nefa ampiasain'andriamanitra ary de manjary lehibe noho zany zavatra ataony le zana-biriky zany ny asa mpanaovan'i Jesosy azy afaka malala aza manahy ary amin'ny hoe zange efa be andraikitra to tsy ho vitako zany asa zany to tototra to maninony za foana nanao an'izao rehetra zao tsy ry avako ny asa sain'andriamanitra ataonao matoa sain'andriamanitra ataonao de vitanao zany andriamanitra tsy mampanao zavatra asa tsy vita mampiavaka ty zana-biriky ty zany zay saritsika kehitriny de zao omen'andriamanitra andraikitra tsika na de efa manana andraikitra aza dia omen'andriamanitra andraikitra anome voninahitra an'andriamanitra fa ny fahatelo de mampiavaka ty zana-biriky ty de zao zana-biriky izy zany hoe mbola inexpérimenté mbola tsy manana fahaizana de manahoana loatra tsy boriky akory izy fa zana-biriky mety efa mitondra akondro izy mety efa nitatitra legioma izy ohatra zany satria zana-biriky fa mbola tsy nitaingenan'olona mbola tsy nitaingenan'olona zany hoe samy hafa ny mitondra entana sy mitondra olona ity zana-biriky ty zany de zao zana-biriky mbola vao manomboka mbola tsy zatra asa mihitsy nefa de zao ho taingenan'i Jesosy ho taingenana lay zanak'andriamanitra hitondra lay zanak'andriamanitra zana-biriky afa-kely satria zana-biriky
tsy mbola zatra asa tsy mbola tsy mahay asa any manahoana no hitranga amin'ny hoe jesoa no hotaingenany ny olona ho taingenany voalohany ny olona hitaingina azy voalohany manahoana re ny traikefa sy ny sisa rehetra ary ndray tsika ny afaka malala hoe firahan'andriamanitra de indraindray manao tahak'izany manao hoe za nge Andriamanitra tsy manana traikefa inexpérimenté tsy haiko akory ahoana ny hitondrako anao any anivon'ny fiarahamonina inona ny teny lazaiko momba anao Jesoa sy ny sisa rehetra ndrandray araha miboredika ndrandray araha votsavava tahaka ny mosesy sy ny sisa rehetra tsy manana fahaizana zay mety hoety manana akory sy ny sisa rehetra mety ataotsika amin'ny hoe avalitsika n'Andriamanitra amin'ny andraikitra zay antsony ny tompo atsika movatsy ty zana biriky ity hoe mbola tsy manana traikefa mbola tsy nitaingenan'olona mbola vaovao be mihitsy am'izany hoe andraikitra omena azy zany nefa de zao natoky azy Jesoa hoe le zana biriky mbola tsy nitaingenan'olona alay te ilaza amitsika Luka amy tantara ty manao hoe tsy voatery hoe manana expérience ihany ange no afaka manao ny asan'Andriamanitra tsy voatery hoe ny olona be expérience n'olona efa zatra manao ihany no tsy maintsy no afaka manao fa izao atson'Andriamanitra avokoa na de zay tsy manana traikefa azy ny zava-dehibe de zao ny fanekena anao lay asa ny zava-dehibe de ny fanekena anao lay anatanteraka lay antson'Andriamanitra no zany de zao tena tsisy mihitsy zany valiteny azotsika atolotra an'Andriamanitra amin'ny fandavatsika tsy hanao ny asan'Andriamanitra eka za nge efa voafatotra vahan'Andriamanitra za nge tsy manana fahafahana manao zany tsy manana fahafahana ara-materiel ara-bola batana vahan'Andriamanitra za nge tsy manana traikefa amin'ny ohatran'izao tsy ampian'Andriamanitra tsorana amin'Andriamanitra zany hoe tsisy mihitsy zany fandavana azotsika atao eo anatrehan'ny antson'Andriamanitra satria Andriamanitra no manao ny asa eo amin'ny toerana misy atsika Andriamanitra no manampy atsika ahafahatsika manao lay asa ka mahatonga atsika tsy tokony hiferinay na hitebiteby akory azy fa ny fahatelo za mahafa kely an'ity zana-biriky ty de zao rehefa nanatona azy Jesoa de nampitaingenina teo amboniny Jesoa dia nasiana lamba teo amboniny lay vombolana hoe de nitondra azy ho any an'i Jesoa izy ary nametraka ny lamba teo amboniny zana-biriky lay matoa-teny hoe nametraka ny lamba teo amboniny lay zana-biriky norakofana lamba zany ilay zana-biriky lay vombolana hoe norakofana lamba de vombolana teknika mihitsy eo amin'liko amin'ny filazantsara mihitsy moa zany toy ny milaza hoe tafio lamba lay zana-biriky mampatsiaro atsika an'lay zanakatala na loto fitafiana rovotra akanjo dia ole rainy taminy tantarainy liko io ole rainy tamin'le zanakatala manao hoe alaivo izy dia apekanjoy azy na tafio lamba izy apekanjoy azy ny akanjo mahazaraka ny mpanjakany ny akanjo tsara indrindra ampiasio kiraro ny tongony ary tsy eo ihany fa liko koa de mitantara lay demoniaka tany Gadarena na tany Gerasena hoe rehefa sitrany de ny apekanjoina na ampitafiana lamba zany hoe isika mpanompon'Andriamanitra eo ampanaovana ny asa sain'Andriamanitra ataotsika de rakofan'Andriamanitra ny voninahiny lay hoe ny rakofana lamba de zao midika hoe ny rakofan'Andriamanitra ny voninahiny tsy hoe no afahana fotsiny de ny mena zay rehetra ilaina afahana manao lay asa na lay antso tsy hoe no afahana fotsiny dia no mena zay fahaiza manao afaka anao lay asa fa izao ny rakofan'Andriamanitra ny voninahiny nampitafian'Andriamanitra ny voninahiny zay mahafakely ty zana-biriky ity ary ny fahaefatra de zao tsy vitany hoe nampitafiana lay nrakofana lamba izy fa izao izy nitondra ny Jesoa niakatra ny Jerosalema dia inona no nitranga ny velarin'ny olona teny amin'ny lalana ny lamba sy ny akanjo ny soron'ny olona de eny amboniny iny tsy Jesoa no nandeha ambonin'lay lamba fa lay zana-biriky no nandeha teo ambonin'lay lamba ny velarin'ny olona zany hoe Jesoa no nomen'ny olona voninahitra
fa izao lay zana briky no nandeha teo ambonin'lay lamba izay nataon'ny olona teny amin'ny arabe de zany ry avako ny mpanompon'andriamanitra miombona am' Jesosy. Jesosy no oben'ny olona, Jesosy no ataon'ny olona hoe hosana an zanaky Davida, saingy zao lay zana briky mitondra azy no mandeha eny ambonin'le lamba zay zay nivelarin'ny olona. Lay zana briky zay mitondra an' Jesosy no rakofana lamba, zany hoe tahina lay zana briky. Efa koa malala zay ny sary tian'ny tompo takatritsika manao hoe rehefa atsoin'ny tompo, rehefa mpanaoviny tompo ny asany isika de miombona amin'ny tompo ka ataon'ny tompo eo amintsika ny voninahiny ary tsapatsika ny ampandehanana iny. Fa rehefa mitondra an' Jesosy eo amin'ny fiarahamonina isika de zao tsapatsika ny fitahina ataon'i Jesosy eo amin'ny fiainatsika, tsapatsika ny fifaliana. Ny olona faly fa ianao koa izay mitondra an' Jesosy de mahita fifaliana. Ny olona faly mioby an' Jesosy tsy mioby lay zana-briky mihitsy ny olona, saingy zao tsapan'lay zana-briky ny fifalian'ny olona izay mahita an' Jesosy ary zay fifalian'ny olona zay izay voninahity Jesosy zay de zao manjary miatraika, manjary tonga ao am'ty zana-briky ty. Ravako malala ny tiany lioka ho takatsika de zao aza mba mandà ny asan'Andriamanitra, aza mandà ny antson'Andriamanitra, aza misalasarana amin'ny antson'Andriamanitra. Fa rehefa Andriamanitra ny miantso anao hanao asa anankiray, rehefa Andriamanitra ny maniraka anao amin'ny asa anankiray, rehefa Andriamanitra mampanao anao ny asa anankiray de zao tsy ny traikefanao ny zava-dehibe fa ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsy ny haben'ny tsy fahafahanao na ny herinao ny zava-dehibe fa ny herin'Andriamanitra. Ary rehefa matoky anao de rakofan'Andriamanitra ny voninahiny de vitanao zay zavatra sain'Andriamanitra ataonao. Ivavaky tompo misaotra anao zahay fa Andriamanitra famindram-po sy fitiavana ianao ary ny asa zay ampanaovinao anay dia ianao ihany manao zany eo amin'ny toeranay. Ny asa zay tianao ho tanterahanay de asa ataonao amin'ny fahasoavana ka mampivelatra anay, manafaka anay ianao, mamelona anay ianao, mikarakara anay ianao ary mandrakotra ny voninahitra ao amin'ny asa zay ampanaovinao anay. De aza velanao ifanjany zay tompo amin'ny asa zay omenao tanterahanay. Afao zahay ary ampitoero aminay ny finoana fa marina ny teninao, ampo anay ny fahasoavanao ary ny asanao de tanterahina amin'ny fahalemenay. Tompo mivavaka ary zahay, ataovy mahatoky am'izay asa ampanaovinao anay, ataovy manao zany amin'ny fifaliana, ataovy manao zany amin'ny fanantenana am'izao fotoanan'ny herinandro masinay zao de misaotra fa mahatoky anay ianao ka manefy anay ho mpanompo, azonao irahina, azonao ianteherana, hitondra ny anaranao any amin'izao tontolo zao de amasino zay tompo. Taio ny tokantrano tsirairay, taio ny mpanaraka izao mofinaina izao, ataovy mankatoa anao, ataovy ho fitaovana fantsona mizara fifaliana amin'ny manodidina azy ary ataovy feno fitahina mamakivaky zao herinandro masinay izao. Misaotra Jesosy. Amen.